vases. Une image en dit plus que 1000 mots. Ntsika an'izay dia ny hoe ny sary dia miteny kokoa noho ny lahateny izay alahatra na ny fihetsika na ny zavatra ho atao. Ka zay mahatonga anahy ampiseho anareo an'ity hoe tsy resaka ataoko eto ambony pilipitra fotsiny izany fa asa tokony tonga dia atao ary ho tanterahana ny fangoan'izany asa izany dia raha fara elany indrindra dia afaka ray volana sy tapany tompo lahy sy tompo vavy. Manarina, manorina ary miasa ny fitondrana Tezamita tompo lahy sy tompo vavy. Manarina satria tsy nisy fikontsikojana mihitsy ny orinasa Sekren hatramin'ny nanamboarana azy. Manorina ihany koa satria efa ho 20 taona izao no tsy nahazo hôpitaly ahitana fitsaboana manara-penitra tamin'ireo fitondran'ny fandimby nimponina teto Antsiranana. Ary miasa satria afaka iray volana sy tapany dia hanomboka ny asa izay ezahan'ny fitondran'ny Tezamita ho vitena ao anatin'ny enim-bolana. Ho setry ny fangatahany ben'ny tanàna kosa dia nanome toky ny filohan'ny Rajoelina fa efa misy ny fijerena ny mety hanodinana ny rivotra eto Antsiranana ho lasa angovo azo ampiasaina ka ampiena ny vidin'ny herinaratra. Ny totoriboka tanteraka niaraka tamin'ny mponina Antsiranana avy eo ny filoha fahefana avy ny Tezamita nanamariany fa miray fo amin'ny voaka tsy ankanavaka izy ary vonona ny fanometanana araka izay azo natao mba ho tena fotoana ny asa tokoa izao fa tsy fotoana ny fampiasan-davitra. Nafana ny tany Antsiranana araka ny fampanantenan'ny filohan'ny fahefana avy ny Tezamita moa dia amin'ny volana Novambra izao no anombohana izany asa lehibe atao amin'ny faritra avaratra nosy ny fa mbola hijanona any amin'ny faritra avaratra ihany sika. Anisan'ny rehareny Madagasikara indrindra fa ny any amin'ny faritra avaratra nosy ny orinasa Sekren 5.30 taona izay njorony ary niasany namokarana karazana sambo eo amin'izay sehatra izay ny fanamariana n'izay fa 5.30 taona izay dia tany an-toerana moa ny filohan'ny fana avy ny Tezamita nanatrika izany fotoan-dehibe izany. Fabienne Ando Malala sy Tsika Andrena Avravelona hitatitra amintsika ny vaovao manodidina an'izay.